mametraka tambazotra afrikanina ray lehibe indrindra ho an'ireo firenena afrikanina izay iroso na efa niroso tamin'ny fifidianana indrindra ny taona 2024 iny entina indrindra namafisana ny fandraisana andraikitry ny olom-pirenena any amin'ireo firenena afrikanina ireo izay ny tena isan'ny tanjona lehibe any Demnet Afrika nandritra ny ilay atrikasa izay nitanterahana tany Nairobi Kenya ny volana janoary 2024. Tanjona tao anatin'izay zany hoe ifampizara traikefa, ifampizara ihany koa fahalalana sy fahaiza-manao ary ihany koa ametraka an'izay hoe tambazotra izay eo anivon'ireo firenena afrikanina maro ireo. Anisan'ny tena andresana nandritra io atrikasa io no hoe ahoana ny fomba ahafahan'ireo firenena tsirairay avy ireo manamafy orina ny fandraisana andraikitry ny olom-pirenena anatin'ny zotram-pifidianana mba ahatonga ny fifidianana ho mangarahara ekeny rehetra malalaka ary ihany koa madio. Zay zany ny tena hoe tanjona tao anatin'izay. Tao aorianan'ny conférence izay natanterahana tany Nairobi io dia nivondrona ireo fikambanana anankidimy izay nisolitena Madagasikara tany an-toerana izay ahitana ny Liberté 32, ONG Tolotsoa, ONG Tokotany Iraisana, KMF Knoe ary ny ALJM. Ary nametraka ny Demnet Madagasikara tao anatin'ny tetikasa MYP Malagasy Youth Engagement in Electoral Process zany. Nandritra ny tetikasa Demnet dia nanentina tanora maro tamin'ny fikambanana samihafa teto Antananarivo izahay. Ny fomba nanatanterahana ny tetikasa dia lohahevitra iray isaky ny fanentanana no natao ary niverenana indimy avy ireo fikambanana tanora ireo. Lohahevitra 5 no novoizina nandritra n'izany fanentanana izany dia ny firesahana ny mahazava-dehibe ny fifidianana sy ny fandehanana mifidy, ny andraikitry ny filoham-pirenena, ny andraikitry ny olom-pirenena mandritra ny zotram-pifidianana, fampianarana ny tanora amin'ny fomba famalonana ny bileta tokana sy ny fampahafantarana azy ireo ny atao hoe vato fotsy, vato maty ary ny vato manan-kery. Ary nisy ihany koa ny ady hevitra manoloana ny fidinana an-dalambe nataon'ireo olona nirosaka ho fidiana nandritra ny vanim-potoanan'ny fampielezan-kevitra. Ny fomba nanatanterahana izany dia natomboka tamin'izay fahazahoan'ny olona entanina azy ny lohahevitra, avy eo tohizana amin'ny ady hevitra fa ny rehetra mandray anjara ary faranana amin'ny fametinana sy ny famerenana ny lohahevitra izay novoizina. Nisy ihany koa ny fametrahana peta-drindrina sy ny fizarana flyers mba ahafahan'ny olona mifantoka bebe kokoa sy hanentanan'ny olona manodidina azy eny amin'ny fiarahamonina. Université no nisafidian'ny Liberté 32 hiantsehana hanentanana mikasika ny Demnet. Mba ahatratrarana ny tanjona hoe misy fiantraikany miampakany amin'ny tanora izay cible ny fanentanana izay atao dia nisafidy ny Liberté 32 hanao sanasa intelo. Misy lohahevitra 3 samihafa ho resahana ifanakalozana mandritra ny fanentanana izay atao. Sanasa voalohany dia niezaka ny mpanentana atao amin'ny Liberté 32 ny afantatra ny émotion sy ny position an'ilay tanora ciblé mikasika ny resaka politika sy ny fifidianana. Avy eo rehefa fantatra izay dia ny resaka namaritra ny atao hoe fifidianana, ny teny ny mahazava-dehibe ny fifidianana ary ihany koa ny zara ny zo tokony ho fantatry ny tanora mikasika ny fifidianana ny mpanentana. Sanasa faharoa indray dia efa naniditra lalina kokoa ny resahana momba ny processus électoral ary farany dia nampafantatra ireo tanora hoe zareo dia afaka mandray andraikitra eo anivon'ny fiarahamonina misy azy mandritra ny fifidianana. Ankoatra ny hetsika izay natao teny Haikanja dia ny fandrindan-dalana tamin'ny asa fanentanana koa ny fanaovana hetsika sy fampahafantarana dia anivon'ny tambazotra tserasera indrindra moa izany ny Facebook. Samy moa dia natao satria hiara-mahalala ny amin'izao vanim-potoana iainantsika izao ny fifandraisana misy eo amin'ny tanora sy ny tontolon'ny teknôlôjia anita sy ny serasera amin'ny ankapbeany
Ary noho izy ireo indrindra moa maro anisa zany ao anatin'ny rejistrim-pifidianana eto Madagasikara dia natao izay ny famenoana izay atao hoe fanentanana izay misy no natao mivantana eny anivon'ny toerana misy an'ireo tanora ary misy ihany koa ny natao teny anabaka zany amin'ny alalan'ny fanomezana vaovao sy fampahafantarana ny an'ireo tanora mahakasika ny zotram-pifidianana fa tsy izay ihany anefa fa ao anatin'izay ihany koa ny andraikitry ireo mpisehatra maro isan-karazany izay mandray anjara anatin'ny fanatanterahana izay zotram-pifidianana izay ary eo ihany koa ny fampahafantarana ny andraikitra izay ankiny ny lalam-panorenana amin'ireo olom-boavidy isatsokajiny avy. Ka da ho anay AFJM Asimasinanana da fagnentanany amin'ny onjam-peo ny naninay isaky ny mpodin-tainanay io da akoho izany avao koa fandaharany nagnasan'ny tanora nagnasan'ny solitena avy ameseny niresahany mahakasiky ny fifidianana da nisy avao koa ny sport novokarinay nalefa tamina onjam-peo maromaro teto farafangana da io sport io avao koa ma zany nampiasain'ny tanora nidiny fotony nagnentany fifidianana da nampiasain'ny tamin'ny seny avao koa izay sport vitanay izay da akoatr'izay ma zany efa fantatsika fa tapitry zao ny tetikasa tidiny dia efa tapitry ny tetikasa da mbola mitohy magnentana avao iahy amin'ny onjam-peo misy anay indrindra tateo avao koa ma zany isika zao agnatin'ny fagnomagnany élection de proximité na ny fifidianana magnakaiky vahoaky da ny fifidianany ben'ny tanàna sy ny filongovam-bahoaky izany da eo avao koa agnatin'ny fagnavaozana isa-taon'ny lisy fifidianana asika zao da sy sasatra ay ny magnentany tanora mitovy aminay ny olo-pireneny feno 20 taona ny vonahazo karapanondro ny mpianatra ny mpifindra monina mba agnatin'ny fokotany misy anazy isoratra agnara amin'izay lisy fifidianana izay ahafahany mandray anjara feno amin'ny fifidianany ho an'igny amy tany sy ny fireneny. Da ny antony nahatonga anay nisafidy an'io zany da noho ny mampiasa ny onjam-peo anay sady mampagnano gazety anay da esi avao koa tenomin'olo aty amin'ny faritra Asimasinanana ny onjam-peo da izay ny antony nahatonga anay nisafidy fandaharana nagnasagny vahiny namboarinay